tsy mbola mpanohitra ny mapara raha nambaran'izy ireo tsy ara-dalana amin'ny HVM na tsy anohitra azy fa anangana vondrona parlementaire mapara eo anivony anteny meram-pirenena. Araka izany ity farany no vondrona politika atanjaka ao raha miverina ao ambala avokoa ireo solombavambahoaka miisa 700. Tsy fandriampahalemana tsy voafehy ny asan-dahalana amin'ny faritra Atsimonosy vokany mirongatra ny herisetra sy ny fifankahalana raha ny nambaran'ny solombavambahoaka Miravonjy Philobert Andriasy vahiny ny Andro Randrianarsoa ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu. Vanim-potoana mampandeha ny tsena ny fankalazana ny fetin'ireny ny fandraika tamin'ny filan'ireo mpanjifa tamin'ny ankapobeny ny entana namidin'ireo mpivarotra isany nandeha ihany koa ny tsena ny famonosana fanomezana androany. Ny andindininy avy hatrany. Senia Saada, Groupe Colina, des Mercantile Assurance avancent et deviennent Saham Assurance. Faly miraban'ny rehetra dao minazy rangany fanomezana tsara indrindra. Trust. Miaraka amin'ny Trust, mividiana entana ary mazahoa fanomezana be dia be. Mividiana entana amin'ny titina 2,000 fotsiny dia mazoto tablier. Ary arakaraka ny entana vidinao dia mety ahazo appareil sandwich ianao. Machine à biscuit, glacière. Ampiasainy fitaovana Trust dia ho hitanao fa samy hafana. Trust. Tsara, maharitra ary mora ampiasaina. Hita ihany dia olona nahazo an'ilay miliara. Arabaina ireo olona telo izay nizara ny 1,700,000,000 FMG mahery ny ordre tir liraquinte plus tamin'ny alatsinainy 7 Mey teo. Ianao koa mila laova PMU vola be isan'andro. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un beau chine, Et toi, Fabio? une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et maîtresse. Baolai, toujours meilleur. Senia Saada, Groupe Colina, des Mercantile Assurance avancent et deviennent Saham Assurance. Faly miraban'ny rehetra dao minazy rangany fanomezana tsara indrindra. Trust. Miaraka amin'ny Trust, mividiana entana ary mazahoa fanomezana be dia be. Mividiana entana amin'ny titina 2,000 fotsiny dia mazoto tablier. Ary arakaraka ny entana vidinao dia mety ahazo appareil sandwich ianao. Machine à biscuit, glacière. Ampiasainy fitaovana Trust dia ho hitanao fa samy hafana. Trust. Tsara, maharitra ary mora ampiasaina. Ampifaliana trano iarabanantsika rehetra ny tokantrano any mpanaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny Cool TV asaina renao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fandriampahalemana no anokafantsika ny fampahalam-baovao amin'ity androany ity. 20 no maty, 470 ireo mpisomponenana, trano 500 ny dorana Maikila, ary trano miisa 570 voaroba sy nosimbaina vokatry ny resaka alatromby sy ny lonilony teo amin'ny fokon'olona monina ao Andrandambo sy Atsahitsinitsivala tamin'ny alakamisy avalon'ny Mey lasa teo. Io ny vokatra ofisialy hatreto. Ny vokatra avy any amin'ny tompon'andraikitra ihany moa no voalaza fa marina vokatra izay avy amin'ny chef d'escadron Germain Fidelis Sahatsi ary avetrana ny fanampanazavana.
Sandaray no maty ary mbola mitony famonoana eo amin'ny samby fokon'olona ao amin'ny fokotany Nandrahandambo sy Ambatotsivary any amin'ny distrika Anamboasary Atsimo. Io no resabe hita tamin'ny filazam-baovao sy ny internet nanomboka omaly. Mbola nanamafy ny tsy fahamarinan'izany ny solombavambahoaka voafita any Amboasary Atsimo, Angèle Solange tamin'ny antso Atarby, milaza fa efa nilamina hatramin'izay nahatongavan'ny zandarmy Sazato nalefa ny fitondram-panjakana hampandritany any amin'ireo fokotany roa ireo ny any an-toerana raha ny filazan'ireo tompon'andraikitra roa eto amin'ny firenen'ireo nodinina dia misy sokajin'olona mihitsy eto amin'ny firenena miezaky ny mamboly korotana amin'izao fotoana izao. Iza no azo tombony amin'ny sin'ny korotana indray eto amin'ny firenena. Mety io antony io ve no mahatonga ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mbola tsy mety tafody atahindrazana satria isan'ny fepetra ahafahany mody ny fiverenan'ny fandriam-pahalemana eto amin'ny nosy. Ankoatr'izay, voasoratra mazava tao anatin'ny andiany 570 ilay tondrozodra nahafahana nitra tamin'ny repoblika faha-efatra izao izay fidiny izay. Ny solombavambahoaka Girivo Randrianarysou mpitondra tenin'ny filoha teo aloha nandritry ny tafa ny fampiresahan'ny toeran'ny mpanohitra eto amin'ny firenena omaly tetsy amin'ny DLC Ampefiloha dia nilaza fa mbola giazan'ny fanjakana ny pasportn'ity filoha teo aloha ity. Ny filohan'ny komite ad hoc nandrafitra ny tolo-pe-kevitra voalohany ny tovoaka tao Tsimbazaza mikasika ny famerenana faran'izay aingana ny fandriam-pahalemana any Atsimo dia nanamafy fa efa manao ny asa ny governemanta ary efa niresaka famatsim-bola sy fampitaovana sisa no andrasana amin'ny ministry ny vola. Amin'izao fotoana izao manaiky ny filoham-pirenena fa miandry ny fandinihana zany mikasika ny logistika izay hoe noetimanana zany ny fiara sy ny vola anatanterahana an'izy zany. Malonjany lazainao fanakorontanana ny saim-bahoaka mikasika ny tsao miely ataon'ny olona sasany izany. Inona no fepetra no raisin'ny mpitondra fanjakana amin'ireo olona ireo manimba ny rindram-piarahamonina tokony irindra araka ny tokony ho izy eny anivon'ny fiarahamonina ny tsao ary enjehny lalana velona eto amintsika. Inona fa isy ny fanampanazavana matotra avy amin'ny solombavambahoaka voafidy tao Amboasary Atsimo mandritry ny tafa ataony amin'ny mpanao gazety ny talata ho avy izao. Fa amin'ny lafin'ny politika kosa indray ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina no filoha nasionaly ny vondrona politika Mapara nanomboka omaly tahaka ny HVM sy ny mouvance Ravalomanana mikendry ny fifidianana amin'ny taona 2020 sy 2020 izy ireo. Nanaitra ny maro ny fitazomana tamin'ny toerany ireo mpitantana teo alohan'ity vondrona ity indrindra fa ny mpandrindra nasionaly dia tsy iza izany fa ny ministra Maranty Jean de Dieu sy mbola anohatra lohatreto ny Mapara fa anangana kosa ity vondrona ity eny amin'ny anteny mera-pirenena ary hiatrika manontolo ny fifidianana ho avy. Ary ovetrany ny fanedadiana nataony Andry Arsan. Iverina mbala avokoa ve ireo solombavambahoaka 770 nandrafitra ny Mapara tany am-Piandohana ka ho tonga vondrona parlementera isan'ny atanjaka ao Tsimbazaza raha ny isany. Anahoana ny fihetsika-ireto tsy miankina miisa 370 izay ny roa ampahatelo ny tokony hiditra tao amin'ilay PMP mpanohana ny filoha Rajaonary Mampianina. Izy vondrona parlementera HVM mitsangana avy ao Tsimbazaza na tsy manana solombavambahoaka na iray azy ity hery politika ity nanamafy ny mpitondra tenin'ny Mapara Pierre Holder fa tsy maintsy ny Mapara no vondrona politika tanjakao. Iatraiky amin'ny vatana amin'ny filoham-pirenena sy ilay maro anisa 2 volana mahery vao tafatsangana na ahafana n'olotra ny anaran'ny Prime Ministre. Raha tsy teny efa tsy ny anteny mera-pirenena tsika hatreto, tsy mahazo mivadika ireo fa tsy maintsy Mapara zay ny fidianany vahoaka azy ihany. Zay ao anaty lanam-panorenana zay namafisin'ny loi sur les partis politiques numéro 2011-013 sy ny loi décret 2013-057. Fa adosoany eo amin'ny fandikanana lalam-panorenana sy ny didy amandalana amin'ny feny antoko politika sy ny vondrona antoko politika ny an'ny mpitondra ankehitriny raha milaza izy ireo fa tokony efa nifanarahana. Tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka ny vondrona politika Mapara, tsy mbola mpanohitra hono ny Mapara fa manohitra ny fandikan-dalàna atao eto amin'ny firenena. Iveriko fa normal farafaratsy ny hatreto aloha ny tsy anaovan'ny Mapara fanambarana ofisialy mihitsy no hoe mpanohitra. Tsy mbola nanao an'izay fanambarana zay. Ny zavatra nilazaina kosa ary iveriko fa normal, iverinay fa normal dia ny tenenan'ny Mapara zay zavatra sendra tsy mety na tsy ara-dalàna. Zon'ny Mapara ny manamarika hoe tsy mety zany ary ny fanambarana farany zay nataonay zany namaky azy tamin'ny fanendrenan'ny Prime Ministre dia nilaza tsotra fotsiny hoe io fanendrena Prime Ministre io dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Tsy hoe rehefa voafidy le olona dia rava lay antoko na vondrona antoko zay nanolotra azy
fa eo ary izy ny voatena mijoro anome baiky toromarika ary anaramaso an'ireny olom-bofidiny reny anome ny hevitra hitondrana ny ty fireneny ity tsy mitombona ary tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zany hevitra izany fa vomaika tena mijoro ny antoko na ny vondrona toko. Azo antoka aloha izany fa tsy ara-dalana amin'ny HVM ny maparina tsy hanohitra azy midika io fa tsy manona ny filoham-pirenena intsony izy ireo na dia milaza ny tsy hanohitra azy. Fomba mahazatra ny mpanao politika hatrany ity mifampisitaka dia mifamerina ity hatramin'izay niverenan'ny fahaleovatenan'i Madagasikara izay. Raha ny tantara kosa sy fivakisana trano no iafarany samy efa tratran'izay avokoa na ny TIM na ny Arema, ny UNDD hatramin'ny TGV sy ny mapara kehitriny. Misy azany mpanao politika nahavita ny tety ireo antoko matanjaka ny fandimby teto ary eo amin'ny mapara kehitriny. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana kosa indray dia tsy mbola ho tanteraka atao anatin'ny 7 taona ny fampanantenan'ny filoham-pirenena apiditra ireo mpampianatra frama manerana ny nosy ho mpiasam-panjakana hoy ny minisitra Paul Rabary Omaly. Eo anivon'ny lycée moderne Peflo miara-misalahy ny sekoly sy ny fikambanana ny ray aman-dren'ny mpianatra manakarama ireo mpipotsaka atsitrapo hiasa amin'ity lycée ity. Arovetrana ny Atsiprian'izay. Pirotsaka tsitrapo raika amin'ny 30 no miasa amin'ny fampandehanan-draharaha sy ny fampianarana ao amin'ny lycée moderne Peflo. 2 isan'ora no anakaraman'ny fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny sekoly azy ireo. Tany am-piandohana ny fiarovana ny sekoly no nosahan'ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fanakaramana mpianatra tanàna. Noho ny tsy fahampiany mpampianatra taty aoriana miandraikitra fampianarana taranja maro amin'ny sekoly ihany koa izy ireo. Mizara amin'ny taranja isan-karazany fa tena betsaka indrindra dia ny taranja filozofia, ny science de la vie et de la terre ary ny histoire géographie. Toy ireo mpampianatra frama mahery ny 7 alina manerana ny nosy maniry ny ho tafiditra ho mpiasam-panjakana ihany koa izy ireo. Amin'ireo le bénévole ireo tamin'ny farantosa nisy poste stabilisateur ny sokatra dia mba tafiditra ny statut an'le hoe mpampianatra frama mba meny fanjakana vola reny fa hatreto aloha dia izay frama zany no miantoka an'ireo. 10,4 alina amin'ireo mpampianatra frama ireo no vatsiany ny mpamatsy vola iraisam-pirenena sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena ara-bola. 10,2 alina no mbola iantohan'ny fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra manontolo. Ao anatin'ny 7 taona arak'izany vao ho tafiditra mpiasam-panjakana avokoa ireo mpampianatra frama ireo raha toka mampiditra 2 alina isan-taona ny ministera. Tsy mbola nihoatry ny 3 arivo isan-taona nefa hatreto ny mpiasam-panjakana zakan'ny ministera. Io miankina amin'ny toe-bolantsika io zany ary miankina fanampiana miaraka amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fanahinana hoinina dia misy poste budgétaire foana zany ho an'ny ministera fanabeazana ka ny méthodologie ataonao zany dia ireo subventionné aloha no izahana ampidirana mpiasam-panjakana dia les postes libérés amin'ireo subventionné no ampidirana amin'ny non subventionné. Anisan'ny fangatanana nataon'ny lycée moderne Peflo tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny hijerena manokana ireo mpampianatra frama ireo. Ny sekoly izay nankalaza ny 10 taona ny ijoroany androany. Ny fanganana labo de langue sy salle informatique no tanjona amin'izao fankalazana izao ity sekoly ity izay mamoaka mpianatra tsy latsaky ny 2 isan-taona. Ray andro mialohan'ny fankalazana ny fetiny reny mifanitsakitro ireo mpiantsena teny Analakely androany nitomby ihany koa ny isan'ireo mpivarotra raha oharina amin'ny isaky ny farany herinandro ankoatra ny famarotana ireo karazan'entana azo atao fanomezana ho an'ny reny nandeha ihany koa ny tsena ny famonosana fanomezana androany ary avetrany ny fanedadiana. Efa tafiditra ao anatin'ny kolontsaina malagasy ny fankalazana ny fetiny reny. Saky androany vao nividy ny fanomezana atolotra ho an'ireo renim-pianakaviana ny ankamaroan'ireo ankohonana. Miatomboka amin'ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ka hatramin'ireo fitaovana ao an-tokantrano maro karazana ireo fanomezana azo atolotra ho an'ny reny. Tsy dia misy fiomanana firy fa juste hoe mijerijery kado an'ny reny fotsiny. Ohatra ny anay zao dia ohatra ny hoe poketra no vidina dia izay no atolotra ho anazy. Fotoana mampandeha ny tsena arak'izany ny fankalazana ny fetiny reny. Ny fanojo indrindra amin'ny filan'ireo mpanjifa ireo entana namidin'ireo mpivarotra androany. Tao ireo zanondrona tany amin'ny famonosana ireo fanomezana. Manomboka amin'ny 2,000 ariary ny fanatanterahana an'izany teto. Miankina amin'ny vanim-potoana misy ny fitadiavam-bola ataon'ireo mpivarotra amin'ny ankapobeny. Izay rehefa fidiran'ny mpianatra dia manao fotoana amin'ny mpianatra dia rehefa 26 dia manao arendrina. Miovaova foana ny entana amidy dia rehefa andavanandro varotra lamba. Fa ankoatran'ireo fanomezana, teny mamy dia ampy hanamariana ny fetin'ny reny.
fetinao an'olona ka isokatra va an'olona teny voninkazo sara arahavy anao neny ny maminay koa ary etsy mamikely mitakolaka oro. Tsy ny fanomezana zavatra hita maso ngoava be na lafo be no zava-dehibe ho an'ny ankizy manoloana n'izay fetin'ireny izay fa ny lanja ny fanomezana amin'ny fotoana izay anolorana azy. Ny fanomanana ny fanomezana ho an'ny neny no tena ny mahasoa ny ankamaroan'ny sekoly manabe ny ankizy. Fanadadiana. Neny malaly anao no mpanabitaby zava-dehibe ho anao mama didiko be enao. Miomana fatratra fa iarahabaneny amin'ny alahady vao maraina ianarana avokoa na ny fomba atao na ny fihetsika na ny tsianjery rehefa manoloana ny neny. Fitaizana hanome lanja ny ray aman-dreny no atao rehefa fetin'ny reny na fetin'ny ray, saingy amin'ny 20 Mey azo tombony manoka ny neny. Efa miomana fatratra mikarakara karazana fanomezana namboarin'ny tanan'izy ireo ny ankizy. Ny lanjany hoe manome ampitiavana no hitaizana azy ireo eto. Isan'ny andraikitra hitaizana ireto ankizy ireto ny fiazonana tsy ho hitan'ny neny ny fanomezana atolotra raha tsy amin'ny alahady maraina. Manandanja kokoa zany le izy hoe amin'ny lahady mena le fetin-dreny le cadeau zany dia mba hoe efa mena consigne zany le ankizy hoe amin'ny lahady ny amena le izy mba ho surprise amin'ny maman zany. Isan'ireo miomana manokana hiatrika ny fetin'ireny ihany koa ny akama 17 hektara izay mitaiza ankizy mona sy marenina miisa 17 mitovy amin'ny ankizy rehetra izy ireo efa manomana fanomezana ho an'ny neny ary tsy latsa-danja amin'ny ankizy mandresy miteny. Fetinaro anio rineny ka itokatany vafa mba hanolotana ny teny voakato ty arahaba. Arak'izany ho azy reto indray dia ny fipitrapitran'ny maso, ny fibadabadan'ny vava ary ny fihetsiky ny tanana no efa homanina mafy iarabanan'ny neny amin'ny alahady ho avy izao. Nefa na dia ohatra zany dia ny ankizy marina ihany koa mikarakara cadeau ho an'ireny mba hanapofony ny fitiavany an'ireny. Saika iombonan'ny ankizy rehetra ny fiomanana hiatrika ny fetin'ireny. Fantatra kosa fa tsy afaka miomana amin'izany ireo ankizy be azy ny amin'ny tobo mitaiza zaza maditra ireny. Fa mikasika an'izay fankalazana ny fetin'ireny izay ihany dia isan'ny manana fandaharana izay eto amin'ny Cool TV dia tsy iny izany fa ny fandaharana Mamami. Fa amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray vaovaon'ny kolontsaina, mozea na tranom-bakoka, toeran'ny tantaran'ny firenena na toerana iray, mbola tsy manana ny toerana nefa ny mozea ny eto Madagasikara manokana no resahana, na izany aza misy ny ezaka izay mamelona ny tsian'ny lasan'ny malagasy sy ireo kolontsaina maro manerana ny nosy. Misy lanjany amintsika malagasy ve ny tranom-bakoka? Ny valin'izay dia arahinao ao anatin'ity fanadihadiana ity. Hatreto raha ny tarehimarika tsy dia mahasarika loatra amin'ny malagasy ny mitsidika ny mozea na ny tranom-bakoka toy itony. Zara raha misy ray na roa anatin'ny ray andro ny olona tonga mitsidika ety. Mpianatra eny anivon'ny oniversite ny ankabeazan'izy ireo. Ireo vazaha no misy mazoto mitsidika azy itony. Ireto izao dia sinoa nitsidika tamin'ny fandalovanay tetỳ an-toerana. Mahaliana ny mitsidika ny mozea toy itony noho izy ireo mirakitra ny tantaram-pirenena sy ny kolontsaina maro samihafa na ankehitriny na ny teo aloha. Zahay izao dia faly mihitsy satria nahita ny vazy Ming avy any Chine nefa taloha be hita tamin'ny fasana mpanjaka taloha be teto Madagasikara. Misy antony anefa matony vahiny liana amin'ny vakoka eto Madagasikara. Fitehirizana ny rakitry ny ela ny toerana toy itony. Ho an'ity eto Isirako ity ohatra dia mizara telo ny zavatra aseho eto. Voalohany ny fampahalalana ny atao hoe mozea. Eo ihany koa ny natokana ho an'ny vakoka ara-tsakafo izay mampiavaka ny foko maro samihafa misy eto Madagasikara, ary farany ny fikarohana ireo sivilizasiona taloha izy teto amintsika. Ny vakoka tahaka izao reny zany no ataontsika hoe profo aseho an'ny olon-drehetra hoe izahay koa ne ka manana ny tantarany. Marina fa fomba vahiny no tahiry vakoka tahaka izao amin'ny fomba fanehoana azy hoe amina musée tahaka izao. Miankina amin'ny oniversite n'Antananarivo ity tranom-bakoka ity. Hatramin'izao 13 ireo tranom-bakoka misy eto Madagasikara ary 3 no mbola andalam-pananganana ankehitriny. Ankoatra ny fanampian'ny fanjakana izay nambaran'ny tompon'andraikitra fa tsy ampy, miato tena avokoa ireo tranom-bakoka ireo. Tsy natao hidiram-bola nefa izy ireny fa izay tolo-tanana avy amin'ny mpitsidika no hikarakarana ireo vakoka tehirizinao. Dia misy lalàna zany hoe tsy tokony hitadiavam-bola ny vakoka ao aminy. Zany hoe raha ity vakoka ity zany dia tsy azonao amidy io.
tsy voavidim-bola matetika ny vakoka tehirizina amin'ny toerana toy itony fa mifono aretsainy izany. Raha tsy ivina ny 27 volana may lasa teo no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mozea. Efa narahantsika tany amin'ny fiandohany ty fampahalalam-baovao ity ihany mikasika ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra Tsimnosy anazava bebe kokoa mikasika ny zava-misy ana toerana Andriamatoa Milavonjy Philbert Andrias izay solombavam-bahoaka voafidy any Ambovombe Androy izay vahiny Andro Randrinarsoa ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu. Aravetrany ary. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidihana ny tokantrano amin'izao hariva izao ny zanam-pandarana question d'actu no arahinao amin'ny tian'io ity ny resaka fandriampahalemana no velabelaritsika miaraka amin'ny Andriamatoa Milavonjy Andrias Philbert izay solombavam-bahoaka voatendry tany voafidy avy tany Ambovombe Androy. Miarabanao tompoko. Miarabanao ny anto ary miaraba koa ny vahoaka rehetra izay manaraka an'izao fandaharana atao amin'ny Kolo TV izao. Araka ny fanambaranao moa zany dia ny resaka fandriampahalemana no resantsika amin'ny tian'io ity raha ny marimarina koa dia ny fandriampahalemana any atsimon'ny Nosy Andriamatoa solombavam-bahoaka misy amin'izao fotoana izao ireo fokontany roa izay mifandona any Amboasary Atsimo any amin'ny resaka tsy fandriampahalemana izay. Inona ny tena fototry ny olana amin'izao fotoana izao? Araka ny fahita sy heno amin'ny hainao manjery sy ny gazety isan-karazany dia maro ny fomba filazan'ny olona, filazan'ny tsirairay ary ny fahitany ny antony nahatonga ny fifandona ny fokontany anankiroa any amin'ny distrika any Amboasary Atsimo, izany hoe ny fokontany Andrandambo sy ny fokontany Ambatotsivala. Io dia ao anatin'ny distrika any Amboasary Atsimo ary fantatra ihany koa fa ny distrika any Amboasary Atsimo dia mielanelana eo amin'ny 5 kilometatra amin'ny distrika any Ambovombe Androy izay misy anay. Fa ny olona ao anatin'io fokontany Andrandambo io eo amin'ny 20 isanjato dia ponina avy aty amin'ny distrika any Ambovombe Androy izay mila ravinahitra ao anatin'io fokontany io. Tany amin'ny 24 sy 32 no efa nisy ny halatra teo amin'io fokontany anankiroa io. Ka ny fokontany anankiray rehefa mandeha manaradia makany amin'ny fokontany anankiray aty Ambatotsivala dia hitataratra ny dianomby sy leomby rehefa tao anefa ny fifanavahana na ny fampiarana ny dina izay fantatra ihany koa fa nisan'ny lesoka eo amin'izao tao amin'izany fitondrana sy fanjakana zany ny tsy fampiarana n'izany dina zany dia niteraka lonilony eo amin'ny fokontany anankiroa satria ny anankiray milaza hoe ny ombinay lasa aty nefa tsisy ny fanavahana, ny anankiray indray miziriziry amin'izay fananany hoe ny hery eo am-pelantanany ahafahany manohitra ny fananan'olona zay eo am-pelantanana. Ka ireny zavatra ireny zany no nisy dia vokatry ny asan-dahalo zay efa tsy voafehintsony any amin'iny faritra Androy sy faritra Nosy iny. Raha ny vaovao iray tokoa Andriamatoa solombavam-bahoaka dia efa nahatratra 2 no maty io alatromby io tsy vaovao izao fa anisan'ny sedrany eo avokoa ireo mponina ny atsimon'ny Nosy. Inona kosa no eritreretinao hoe vahaolana maharitra ahafahana mampitsahatra an'izay hoe asan-dahalo amin'ny resaka alatromby izay nisy teo aloha teo ny resaka tany aloha tany moa zany resaka hoe miremena bila sy ohatr'izany amin'izao fotoana izao dia lasa ny fokontany roa no mifandona. Inona ny vahaolana maharitra afaka hoentina iarovana ny mponina zany amin'izay resaka asan-dahalo izay? Ny vahaolana angamba ataoko angamba nisy ireny tolokevitra natao ny solombavam-bahoaka atao amin'ny antenimieram-pirenena izay natolotra ny gouvernemanta. Ireny dia volavolakevitra no heverina fa ahafahana miady amin'izany asan-dahalo izany. Saorana manokana moa ny fitondrana izay vao nijoro tsy ho ela amin'izao fotoana izao fa efa nisy ny fandraisana andraikitra izay ataony ary saorana ny filoham-pirenena ihany koa nanome fitaovana ho an'ireo mpitandro filaminana ireo satria nisan'ny lesoka zay tsy ahafahany miady amin'izany tsy fandriampahalemana zany tsy fananany fitaovana. Ka zahay dia eto miangavy an'ireo tompon'andraikitra zay misahana sy izaran'izany mba ireo faritra mena zay tena hoe sahirana sy miady ary anjadiany zany tsy fandriampahalemana izany no tokony ho tolorana voalohany indrindra ireny fitaovana ireny. Ireny anefa tsy ampy raha ohatra ka ireny ihany no antenaina hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana fa tokony ampiasaina ny helikoptera, tokony ampiasaina ny satelity satria rahantsika mahita ny valala reny raha ohatra ka mirongatra dia misy ny fampiasana fiaramanidina ohatran'izany amin'nona valala.
ka zahay zany dia manatranta hoe tokony hampiasaina koa ny helikoptera mba hahafahana manenjika reny dahalo reny satria tsy omby folo na roapolo ane no entiny dahalo fa omby miisan-jatony maro ary raha anatin'ny 3 volana fotsiny dia efa magnanandrika 2 arivo sy 3 arivo ny isan'ny omby very amin'iny faritra Androy sy faritra Nosy. Ka zay no ataonay hoe tokony isiny zany fanohizana niezaka zay fataon'ny fitondram-panjakana amizao efa misy ireo mpitandro filaminana tonga any an-toerana zay nanelanelana sy manao an'izay fomba hisian'ny filaminana tanteraka amin'ny fokotany ro tonta zay mifandona tsy ireo ihany fa iny faritra Androy sy Anosy iny dia tokony hisandrahaka tanteraka hatrany amin'ny fokotany ambanivohitra ireo mpitandro filaminana ireo mba hahafahana miady sy misoroka amin'ny tsy fandriapahalema. Fanontaniana farany angamany Andriamatoa Solombavam-bahoaka anisan'ny olana nipetraka teto amin'ny firenena hatr'izay ny tsy fisiany ny fitsinjaram-pahefana ny tsy fananan'ireo tompona ndraiky mpahefana ny fotony fahefana manantanteraka zany ny asa tokony ataony amin'izay faritra hiadidiany izay. Inona ny vahaolana hitanao entina ao anatin'izay hoe raha isahana ny fandriampahalemana ny tompona ndraiky mpahefana ny any amin'ny faritra Androy sy Anosy? Ny fahitako azy satria ny tenanay anisan'ny ben'ny tanàna 3 mandat alohany na Solombavam-bahoaka dia hita ihany koa anisan'ny lesoka ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ary tena ilaina isam-paritra eto amin'ny firenena. Ka manoloana an'izany dia heveriko angamba fa anisan'ny zava-dehibe ny fanovana ny lalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana. Ka izany raha ohatra ny VPM MMM mialatsiny fa filohan'ny vondrona parlementaire ao anatin'izany ny tenako dia zany nahatonga ny VPM MMM nanana tolo-dalàna natolotra teny amin'ny anteny meram-pirenena zay efa napetraka izany ary efa nanaovana conférence de presse ny fampahalalana an'izany nisy ny tolo-dalàna ho fanovana ny lalàna fehizoro momba ny fitsinjaram-pahefana. Misy ihany koa ny tolo-dalàna zay natao hanovana ny lalàna rehetra mifehy ny fitsinjaram-pahefana satria ny tsy fisiany zany fitsinjaram-pahefana tena izany dia anisan'ny lesoka tsy hahafahana miady amin'ny tsy fandriampahalemana isam-paritra. Raisiko ohatra ny tsy fisian'ny fitaovana fotsiny. Misy aty amin'ny faritra sasany zay ataoko hoe tsy dia mampiasa an'izany na tsy misy ny asan-dahalo na ny asan'ny malaso tena mirongatra dia manana fitaovana ampiasaina. Ny any amin'ny faritra zay atao hoe tena faritra mena tsisy fitaovana na eo amin'ny isan'ny mpitandro filaminana. Ny aty amin'ny faritra zay heverina fa tsy dia manao ahoana ny firongatsy ny asan-dahalo dia manana mpitandro filaminana maro izy. Ny any amin'ny faritra mena ohatra ny distrikana Ambovombe Androy zay misy 7 commune no ao anatin'izany distrika zany dia tsisy afa-tsy brigady anankiroa na anankitelo no mandrakotra an'izany distrika iray manontolo zany. Nefa dia fantatra tsara fa anisan'ny tena lasibatra tanteraka amin'izany asan-dahalo zany iny faritra iny. Ka zay no eretseretinay hoe ny lalàna mihitsy no mila ovaina aloha satria efa lany andro na fa périmé. Dia rehefa vita zay dia ampiharina zany hoe ny fitondrana no mampihatra tanteraka zany ny fitsinjaram-pahefana tena izy fa tsy atao saritsariny araka zay efa hita hatramin'izay na ara-pitaovana na ara-bola na araka ny isan'ny olona zay ampiasaina amin'iny faritra iny. Satria raha ohatra hoe misy faritra anankiray direction régionaux anankefatra anankidimy fotsiny no hita ao anatiny nefa ny ministera aty amin'ny Foibe misy 1/30 dia verina hoe tsy mifandraka amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy zany no mipetraka. Ka zay no ilaina ary misy ihany koa ireo zavatra maro zay verina hoe tena fa tsy ilaina intsony raha ohatra ka ohatra eo amin'ny ben'ny tanàna ohatra. Eo amin'ny ben'ny tanàna dia natao hanendry ny lefitra ny ben'ny tanàna nefa tsy afa manala an'ireo lefitra ireo. Dia anisan'ny tolo-dalàna zay nalefa ny VPM MMM zany hoe afaka manendry izy, afaka manala ny ben'ny tanàna ihany. Saingy voafetra izany mba hahatonga ny ben'ny tanàna ihany koa tsy hanararaotra ny fahefana eo am-pelantanany hoe isaky ny tia izy hanala ny lefitra fa natao hoe indroa ihany izy no afaka manala ny ben'ny tanàna lefitra. Zavatra toy izany dia miteraka ny tsy fisian'ny fifandraisana
eo amin'ny be ny tanàna na eo amin'ny faritra na eo amin'ny servisy mpanjakana rehetrarehetra misy any an-toerana dia ireny zany a nila fanavaozana rehetrarehetra zany a mba ahatonga nizay fitsinjaram-pahefana tena izany ka nisan'ny lesoka ihany koa zany amin'ity fiady atao amin'ity fandriam-pahalemana zany a ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ka ho anay araraotina ny fotoana mba hitenenana eto koa zany fa ho anay zany a dia nisany manamafy ary mampirisika ary miangavy ny fitondrana mba hiroso amin'ny fifidianana farany haingana amin'ity taona ity ny be ny tanàna satria anisany lesoka ihany koa zany a miteraka ny tsy fiandrim-pahalemana satria efa ho 9 taona ho 7 taona eo amin'ny fitondrana ihany be ny tanàna raha ohatra ka 4 taona no natokany lalàna hiasany eo amin'izany toerana izany ka mba tokony atao amin'ity taona ity zany a ny fifidianana be ny tanàna amin'izay mba miara-miova ny rehetra isorona ny faritra atao ny fifidianana be ny tanàna efa napetraka tany amin'ny fangatahan'ny solombavam-bahoaka ny famindran-toerana sy ny fanesorana ny olona zay mbola napetraky ny fitondrana tetezamita zay heverina fa miteraka an'izany tsy fandriam-pahalemana zany eto amin'ny firenena ary zahay dia manao antsoavo satria heverinay fa tsy ansa-dahalo tsotra ihany a ity resaka halatromby ity amin'izao fotoana izao fa tokony hapetraka ho ennemi nasionaly ny olona mbola manao an'izany ka iangaviana zany ny fitondram-panjakana ary zany moa dia hatolotra ihany amin'ny antenimera-pirenena ihany koa hoe ho sokajiana ho ennemi nasionaly tanteraka ny halatromby zay miteraka vonoan'olona fandoroana trano fa ny alatra anie dia efa nisy hatramin'izay fa tsy hamonoana ain'olona ary tsy handorana trano fa amin'izao vonoina ny olona alaina ny omby dorana ny tranony alaina ny fananany rehetra ka izany dia heverinay hoe ennemi nasionaly mihitsy ny tokony hisokajiana ny zavatra toy izany a fa tsy hapetraka ho halatsomby trotra fotsiny satria fa mihoatra ny tokony ho izy ary izany ihany koa manko no filamatry ny mpitandro filaminana hoe miaro ny olona sy ny fananany ka raha zavatra ohatran'izany zany no tsy handraisana andraikitra araka ny tokony ho tandrify dia heveriko fa mampihena ny lanjan'ny fanjakana sy ny fitondrana koa izany no ankaherezanay sy angavianay indreo tanteraka hanohy ny ezaka zay efa ataony amin'izao fotoana izao mba hamongorana tanteraka an'izany tsy fandriam-pahalemana izany ary ihany koa mba tena hirosona tanteraka ihany koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba hampisy ny fampandrosoana mirindra sy mitovy eto amin'ny firenena raha tsy ahivina moa atsika ampijery dia efa ny alatsinainy teo no tonga teny anivon'ny filohan'ny antenimera-pirenena izay tolo-dalàna mahakasika ny fitsinjaram-pahefana avy amin'ny vondrona politika mialadia amin'ny malagasy miara-miainga izay dia izay ihany koa no antsika manakatona ny question d'actu amin'ny tianio ity saorana Andriamatoa Milavonjy Andreas Philobert izay solombavam-bahoaka voafidy tany Ambovombe Androy dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray tompoko. Mikasika ny toean'ny fandaharana eto amin'ny Kolo TV kosa indray dia arahinao ao aorianan'ity fampahalambavao ity ny fandaharana mamami amin'ny valora sasany kosa no anarahinao ny fampahalambavao amin'ny fiteny frantsay ary ao aorianan'izay no anarahinao ny fandaharany sapana fampahalambavao alalino ho anty androany ity dia mikasika ny valala sy ny olana sedraina eo amin'ny famongorana ity biby mandrava ny vola ity no loha hevitra arahinao ao anatin'ny fandaharana alalino. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampahalambavao amin'ity androany ity saorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.